aminareo neny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sokafy eo ambany masonareo ry havana ny salamo. Ny salamo fa 7:100 ka ny andininy 7:70 ka hatramin'ny 8:70 tohizana eo amin'ny andininy 1:100 ka hatramin'ny 4:100. Salamo fa 7:100 ny andininy 7:70 ka hatramin'ny 8:70 ka tohizana eo amin'ny andininy 1:100 ka hatramin'ny 4:100. Hitsangana isika idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakitsika ny salamo manao hoe: Endre ny fitiavako ny lalanao, fisaintsainako mandrakariva izany. Ny didinao mampahendry ahy mihoatra noho ny fahavaloko, satria atao amiko mandrakizay ireny. Efa narovako ny tongotra sy ho amin'izay lalan-dratsy, mba hitandremako ny teninao. Tsy mba miala amin'ny fitsipikao aho, fa ianao no mampianatra ahy. Endreny amin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ataom-bavako azy. Ny didinao no nahazoko fahalalana, izany no hankahalalako ny lalam-pitaka rehetra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra ianao, lehibe ny fitiavanao anay. Ianao ilay Andriamanitra mitsinjo anay isan'andro. Misaotra anao izay ny amin'ny famondram-ponao taminay, ka nahatrara anay indray izao andro anio izao. Misaotra anao izay ny arovanao anay tamin'iny alina iny, ka nofoazinao indray tamin'izao maraina izao. Tompo, misaotra midera mankalaza ny anaranao izay fa Andriamanitra masina ianao, tsara ianao sady mpanao ny tsara. Tsy misy nitoanao ary tsy misy nitahaka anao. Tonga eto an-tranonao izay vonina andray ny teninao, koa omeo fo madio izay Tompo, ahafahanay mandray izany teninao izany marina tokoa, ka maka tsara ny amponay izany. Ifonana eto anatrehanao izay nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mamindra fo aminay Tompo, mamela ny elokay. Mino izay fa anala ny fahadisoanay rehetra ianao, ka tsy ho tsarovanao intsony ratsy rehetra vitanay teo anatrehanao. Matoky ny fitiavanao ihany koa izay Tompo, fa Andriamanitra tia anay ianao ary mijery anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, dia eo ianao mitaridalana anay. Misaotra Tompo, misaotra noho ny fitiavanao anay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny mofonaina izay voalahatra ao antsika indray ny amin'ity anio tia, dia arak'izay hita ao amin'ny Apokalipsy 2:1 ka hatramin'ny 7. Apokalipsy 2:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay miazona ny kintana 7 eny an-tanany ankavanana, sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina, sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizatoetra izay milaza ny tenany ho apôstôly, kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao, ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa atsarova izay nitoeranao fontsombola lavo dia mibeba, ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany, dia ho avy aminao aho, ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany, raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao ny toetranao, halanao ny asan'ny Nikolaita izay halako koa, izay manatsofina, aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia avelako hinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ity Apokalipsy 2:2 ity dia epistily izay nosoratana ho an'ny fiangonana 7 tany Azia, ary ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 dia voatokana ho an'ny fiangonana tao Efesosy. Ny tanàna Efesosy dia tanàna nandroso
satria ny nanana seranatsambo izy ary nanana ihany koa lalam-barotra mivelatra ao Aziminora. Ampatarana izany tanàna izany ihany koa ny nananany ny tempoly tsampy dia ny tempoly ny Atermisy na Diana izay andriamany bavy famokarana ka nanintona mpivahiny maro avy amin'ny faritra samihafa. Fa Andriamanitra kosa dia nanorina ny fiangonana tao Efesosy tamin'ny alalan'i Paoly, ary ity fiangonana ity no azo lazaina fa antitra indrindra tamin'ireo fiangonana 7 izay voalaza tao Aziminora ireo. Ary ity fiangonana ity ihany koa dia fanta-daza mihoatra ireo fiangonana ireo. Eo amin'ny 9 dia milaza ny amin'ny kintana 7 sy ny fanaovan-jiry 7. Ina moa no tiana lazaina amin'ilay hoe kintana 7 eto? Ny kintana 7 dia entina ilazana ireo iraka izay mampita ny tenin'Andriamanitra amin'ireo fiangonana. Ka ny kintana 7 eny an-tanàna ankavanan'ny Tompo izany dia maneho fa azy ny fiangonana ary azy ihany koa ireo irany izay mitondra izany tenin'Andriamanitra izany, ka hanana ny fahefana avokoa na ny fiangonana na ireo irany. Ny hoe mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiry volamena 7 indray dia milaza fa i Jesosy dia mitoetra ary miasa eo anivon'ny fiangonana ka hainy tsara daholo mahakasika izany fiangonana izany. Ary antony anankiray izay ilazany eto amin'ny 9 manao hoe fantatro ny asanao. Izany hoe fantatro Jesosy avokoa ny zavatra rehetra mitranga amin'ireto fiangonana ireto ka izay no nahatonga azy miteny izany. Eo amin'ny 2 sy 7 ary ny 9 dia nidera ny asa vitan'ny fiangonana i Jesosy, ny amin'ny fikelezany aina, ny amin'ny naharetany ary ny amin'ny ihany koa ny tsy fahazakany ireo mpanao ratsy. Fa voalaza eo ihany koa ny izahany toetra ireo milaza ny tena no apôstôly kanefa tsy izy, ary nankalany ny Nikolaita araka ny 9. Fa ahoana moa no voalaza teto hoe misy ireo milaza ny tena no apôstôly? Tamin'izany vanim-potoana izany dia nisy ny sandoka izany ho apôstôly kanefa nanao fampianaran-diso ary tsy nanana fitondran-tena mendrika amin'ny maha-apôstôly. Ka tena tombony be ho an'ity fiangonana ity na aina mantatra fa mifanohitra amin'ny maha-kristianina ny zavatra ataon'ireto milaza ny tena no apôstôly ireto. Ny Nikolaita indray araka ny 9 dia ireo izay nanafangaro ny fanomponan'Andriamanitra tamin'ny fanompo-tsampy. Kanefa azy havana na dia teo azy ny fahazotoan'ny fiangonana nanao ny asan'ny Tompo dia hita taratra fa nisy fahalavona teo amin'ny fiangonana dia ny fialany tamin'ny fitiavana voalohany. Ilay fitiavana voalohany izay nandraisan'ny fiangonana ny filazantsara sy ny nanekeny an' Jesosy, ilay fitiavana mirehatra sy mafana ho an'ny Tompo. Ka eo amin'ny 5 dia misy ny fampitandremana izay ataon'i Jesosy ny mba hibebahany, izany hoe miova saina, miova fo, ka hanaovany indray ny asa izay nataony tany am-boalohany. Satria raha tsy eo ilay fanompona amin'ny fitiavana dia lasa miteraka ny faharavan'ny fiangonana izany. Ko raha tsy miverina amin'ny antsony izany ny fiangonana amin'ny fahazavana azy dia alany eo amin'ny fitoerana ny fanaovan-jirony. Ary ho an'izay maresy ry havana dia misy fampanantenana omeny Tompo araka ny 7 izay hita eto dia nihinana avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra, izany hoe ny fiainana mandrakizay. Izany no tena tian'ity soratra masiny ity lazaina, fa mitodika amintsika fiangonana ihany koa izao taratasy izao. Tsy natokana ho an'ny fiangonana tany Efesosy ihany, fa mitodika amintsika fiangonana ankehitriny ihany koa. Mety tahaka amin'ny fiangonana tao Efesosy ihany koa isika, tena nazoto tamin'ny asan'Andriamanitra, ny kely aina na haritra, fa kosa
niala tamin'ilay fitiavana voalohany. Samy isika ary avana mandinika ny tenantsika. Tahaka ny ahoana isika tamin'ny fotoana vao nandraisantsika ny filazantsara. Tahaka ny ahoana isika tamin'ny fotoana izay naneketsika an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ary manao ahoana isika amin'izao ankehitriny izao. Mbola ao amintsika ve ilay fitiavana voalohany? Mbola ilay asa tamin'ny voalohany izay nataontsika ihany ve no ataontsika amin'izao ankehitriny izao? Samy isika ary avana mandinika ny tenantsika. Raha eny dia tena hoe isaorana ny tompo. Fa raha tsy kosa dia miantso antsika ny tenin'Andriamanitra ankehitriny mba hibebaka ary hiverina amin'ilay fitiavana voalohany izay efa nandraisantsika ny tenin'Andriamanitra, izay efa nandraisantsika ny Jesosy Kristy mba tsy hiatra amintsika ny fahaverezana. Dinio ihany koa ny tenantsika. Fa sao isika ireto ilay voarebirebindreo fampianaran-diso maro isan-karazany izay tena hita fa miroborobo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ka miala amin'ilay tena fahamarinana dia Jesosy Kristy izany. Ary ny faran-driavana dia izao hoe sao isika tahaka ireto Nikolaita ireto izay manafangaro ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fanompo-tsampy samihafa. Fa efa voalaza an'Andriamanitra eto fa halan'Andriamanitra izany. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny manompo tompo roa. Ka androany ary mifidiana an'io, mifidiana ankehitriny izay tiana hotompoana. Fa tsy mety ny manafangaro ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fanompo-tsampy maro isan-karazany. Izay manatsofina, aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy tompoty anay io, ny amin'ny teny izay nomenao anay. Indreto izay tsirairay avy, mahafantatra ny tenanay, mahafantatra ny mombanay ianao. Jesosy, manantona anao izay ankehitriny. Manatanteraka ny fivavakay izay ankehitriny. Tompo, mifona aminao izay raha tsy natanteraka izany sitraponao izany. Mifona aminao izay raha niala tamin'ilay fitiavana voalohany. Mifona aminao izay raha mampifangaro ny fivavahana aminao amin'ireo fivavahana maro samihafa amin'ny sampy. Mifona aminao izay Tompo, raha manaiky voarebirebendreo fampianaran-diso maro samihafa. Indreto izahay. Anavao ny fanoloran-tenanay eto anatrehanao. Anavao ny momba ny tenanay eto anatrehanao. Ka tanterahanay amin'izao vavaka anatin'ny fanginana izao izany. Tompo, indreto izahay vonona hiverina amin'ilay fitiavana voaloha ary anatanteraka ny asa izay nampanaovinao anay. Anatanteraka ny asa izay napetraka ao taminay. Ka hitoetra ty anatinay foana nery Tompo ny fitiavana anao. Aoka tsy ovaovaova ny zavatra maro samihafa izay mitranga amin'ny fiainanay, ny fitiavana anao sy ny famitana ny asa fanompoana izay napetraka ao taminay. Tompo, mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao. Mba ho fiangonana mafiorina tokoa, mba ho fiangonana mijoro amin'ny finoana, mijoro amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, ary andeha araka ny sitraponao.
mivavaka izahay tompo ho an'ny firenena izay misy anay. Ianao Andriamanitra mihitsy no hijery anay. Ianao Andriamanitra mihitsy no hitantana anay. Ianao Andriamanitra mihitsy no hialo lalana anay. Vonjeo ny taninay tompo. Tolory saina endry ny mpitondra anay, ahafahana mitondra tsara izao firenena izay misy anay izao. Azo aoka izahay hifanampy eny amin'ny fiarahamonina izay misy anay eny, tsy hifampitaza-potsiny, fa tena hifampizara amin'ireo manodidina anay. Mihaino vavaka anay tompo, mihaino anay fa Andriamanitra mpihaino vavaka ianao, ary valio ny atakay fa Andriamanitra tsy mba lalin-dalovana ianao fa mihaino anay mandrakariva. Maminay tompo manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe izay anay ho izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anasaza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay neloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, manao fanjakana sy nery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny tsodrano izay tolotra ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe: fiadanana ane ho an'ny rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petrarika amin'ny vavao anatin'ny fanginana. Apetrao eo amin'ny tompo ny fiainanao. Apetrao eo amin'ny tompo ny fiainany ankohonanao. Apetrao eo amin'ny tompo ny tontolo andronao. Voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.